Salama daholo androany isika dia ndao raha ho resahana ny mahakasika ny fahatairany Andriamatoa Rosy na koa Sonibavambahoaka Rosy Paulbert sy Fanirisoa Ernef izay azo lazaina ho lehibe ny mpanositra amin'izao fotoana izao manoloana ny fanapahan-kevitra izay navoaka ny HCC mahakasika ny Christine Razanamahasoa tamin'ny farany herinandro iny. Fa milohan'izay dia azo adino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandrava na renevitra rehetra eny naovantsika video manarakeo. Azo adino ihany koa ny milaiky ny video antsika ary azo adino toroka zany hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany amin'ny tamatatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavana ndao ary. Manoloana ny zavanisy tamin'ny farany herinandro iny izany hoe didy izay navoaka ny HCC manala any Ramatoa Christine Razanamahasoa tsy ho Sonibavambahoaka intsony manomboka eo ka iny indrindra no nahataitra sady nahasadaikitra ny rehetra izay zavatra mbola tsy hita mihitsiny tato anatiny 80 taona tato araky ny filazan'ireo rehetra izay mpahay politika sy ny mpanara-baovao. Samy nilaza daholo ny rehetra ary samy naneho ny heviny mahakasika aniny fanesorana any Christine Razanamahasoa iny. Toy any Madame Lalatina izao dia nilaza izy fa rariny sitsiny raha toa ka afaka amtoerana tsy mahasolivavambahoaka azy tsony i Christine Razanamahasoa satria voalaza ao amin'ny article 72 ho izy fa rehefa ianao solivavambahoaka no mitsipaka an'ilay antoko izay nandrotsaka anao dia azo atao tsara ny manalanao amin'ny toeranao io ka tsy tokony hagaga isika rehetra izany ho izy fa lalana ihany nampiarina ka izay no nataony HCC manoloana ny toedra raha izay misy iny ho izy hatrany. Izay aloha dia azo raisina ary izay ny voalaza ny lalana ho izy ireo hatrany ho ireo mpahay lalana moa izany fa ny vahoaka izay tsy mbola nahita ny zavatra nitsanga tahaka izao dia mametra-panontaniana ihany hoe amin'ny fomba ahoana ary amin'ny fotoana inona no tokony ho isy an'izay fanesorana Sonibavambahoaka izay ary gaga sy talanjana ihany ny rehetra raha vantany vao naheno sy nahita an'izay. Milaza indray ny sasany dia manao toy izao manaraka izao. Iza indray ny manaraka fantaniana apetraka ny mpanara-baovao izany. Isaky ny misy tompona andraikitra sahy mamaky bantsilana ny tsy mety eto amin'ny firenena dia iharany antsonjay avy hatrany. Izay no ankabetsahan'ny teny navoaka ny mpanara-baovao ho entinaiza ity firenena ity sy nivoaka fady ranovana amin'izao fotoana izao ho izy ireo hatrany. Tsy ahivina fa noesorina i Pierre Lenoble Navony filohan'ny HCDDD na Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de droit izay filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana raha nitsikera ny zava-misy teto amintsika. Noesorina ihany koa i Hermanina Razafimahefa filohan'ny teny Mirandoholona satria nisy ny fihetsika tsy nahafaly ny tompona andraikitra sasany. Noesorina indray i Christine Razanamahasoa izay filohan'ny teny Miram-pirenena taoriny ireo tsikera maro izay nataony. Saika tsikera azo lazaina mitombona avokoa anefa ny tsikera nataon'ireo tompona andraikitra izay nahilika ireo. Mipetraka ny fanontaniana mbola tantandalana ve sy manaja demokrasia ve i Madagasikara hoy hatrany ireo mpanara-baovao raha naneho ny heviny manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Araka izany dia nametra-panontaniana izy ireo anjaran'iza indray no hoesorina amin'ny manaraka. Izay moa ny fanehoan-kevitry ny olona mpanara-baovao fa asa raha tena izay tokoa ny zava-misy na tsy izay fa io moa zany ny mpahay lalàna sy ny mpanao lalàna tsy hoe adala akory fa dia etotsika miandry izay rariny sy hitsiny ary izay tena marina sy noheverina fa tena marina tokoa ary mifanaraka amin'ny lalàna izay mifehy. Etsantanan'izay dia samy naneho hevitra ihany koa na i Rosy na i Fanirisoa Ernef. I Rosy moa izay fantatsika tsara fa isan'ny Sonibavambahoaka mafana fo ary isan'ny Sonibavambahoaka tena sahy miteny raha samy Sonibavambahoaka no asiana resaka. Sadaikatra i Rosy tamin'ny didy izay navoaka ny HCC ho izy hatrany. Mbola mitohy ny resabe mahakasika ny didy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC tamin'ny fanalana tsy ho député intsony i Christine Razanamahasoa izay filohan'ny teny Miram-pirenena. Ny hafaingana ny fanapahan-kevitra noraisina HCC momba ny fanalana ny filohan'ny andrim-panjakana roa be izao toa any anteny Mirandoholona sy ny anteny Miram-pirenena no mahalasa saina sy mampivarahontsanahy ho izy hatrany.
mampisalasala sady mahasadaikatra mihitsy ny famoahana ireny didy ireny ka aleo mitandrina ny ilaza hoe iza marina no ambadika ireny didy nivoaka ireny, iza no nandrafitra azy ary tena ireny nivoaka tamin'ny tranonkalany HCC ireny tokoa ve ny tena fanapahan-kevitra noraisin'izy ireo raha atao dika teny malalaka ny ahiahy napetraky ny député raha sy manana Paul Bert na fantatry ny maro amin'ny anaran'ny mpanakanto azy hoe Rosy tao amin'ny tambazotra tsirasira Facebook. Ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika isika izao ka heverina fa ho voaresaka ity raha ity amin'ny herinandro ho avy io hoy Rosy hatrany raha namarana ny resany. Arak'izany ara mety hanova zavatra ve izay fanehoan-kevitry ny sombavim-bahoaka Rosy izay raha azoena tsaka sy andavany sa ve mety ho isy fepetra hafa indray no azo raisina manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Itsintan'izay dia tsy niandrela ihany koa Fanir Soernef fa avy hatrany dia namoaka ny heviny amin'ny fanapahan-kevitra izay nivoaka mahakasika ny fanesorana an'i Christine Razanamaso izay. Fanir Soernef moa dia fantatsika tsara fa malagasy izay monina ny ivelany ihany ary isan'ny malagasy izay ao anatiny antoko-panositra ny tenany, tsy misalasala ary tsy miambahamba izy rehefa maneho ny heviny izay amin'ny mahampanositra azy dia manositra hatramin'ny farany izy ninona ny zava-misy eo. Nampiakapeo izy noho ny didy izay noheveriny fa tsy mety aminy izay navoaka na HCC tamin'ny farafaran'ny herinandro iny. Nampiakapeo Fanir Soernef lehibe ny mpanositra eo anivon'ny diaspora malagasy any ivelany ihany taorian'ny didy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izay didy ambarany fa tsy ara-dalàna hoy izy. Taorian'ny didy navoaka n'ireo mpikambana ao amin'ny androm-panjakana mpitsara ny fifidianana ity momba ny fanesorana tsy hosonim-bavam-bahoaka any Ramatoa Christine Razanamaso. Nahoana no dia avela amin'izao? Mbola tsy tezitra ihany ve ny vahoaka ao Madagasikara ao? Na dia efa mihinana ny tsy fihinana aza? Tsy azo ekena ny fandikan-dalàna hoy hatrany ity mpitsara sady pahilalàna monina any ivelany ity. Manoloana izay moa dia samy milaza ny heviny ny rehetra, ao ny milaza toy izao manaraka izao: mety tampoka amintsika malagasy no naheno an'izany hoe azo esorina ny sombavim-bahoaka raha toa ka minia tsy manaraka ny lalàna sy ny sata mifehy ilay antoko izay nanohana azy tamin'ny fifidianana. Azo esorina ihany koa ny sombavim-bahoaka raha toa ka mivadika amin'ny antoko izay nanohana azy nandritra ny fifidianana ary azo ny ilay antoko tsara no mitory azy any amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ka mety izay no tampoka amintsika malagasy ka sarotra amintsika no manaiky sy mino an'izay lalàna izay mivoaka izay. Ka noho izany rehefa ao anatin'ny antoko politika anankiray ianao no lany sombavim-bahoaka ary iny antoko iny no nahalany anao dia ananany fahefana feno anao amin'izay fanesorana anao zay rehefa tsy mifanaraka aminy ny ataonao. Izay ara moa no ela tomboko lazy tomboko vavy ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina reny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilaiky ny video antsika ary azadiny ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'izay tao Tagasy. Tomboko lazy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.